Vatom-badiko dia pen'ny alika Devson nandray feo sy nikirikira ny lafiny ara-teknika nomena avitry ny aina nandrindra sy nanatotosa koloina heriny ainy. Vita soma tsara ihany raha antsika sheria. Zaho ny avaliako tamin'ireny lesy. Ie, vita ihany na tena andaniana vola maro be aza. Za koa neky tena faly tsy nisy tahaka izany e. Fa anomboka narina sy anontra ny lany rehetra amin'izay tsika. Samy miasa anie tsika roa izao e. Iarezaka tsika rotsy a. Anomana ny andraisana izay menaka ny atsika roa e. Fa lany tianao sa vavy no voalohany? La kely aloha ny tiako e. Fa ifaliana foana re izay tonga eo e. Sa ahoana ki? Ie, ifaliana foana izay omen'Andriamanitra antsika eo na lahy kely na vavy keliko. Satroko raha hitohy foana izany hafalena iarahako amin'ny vady aman-janako izany rahatrizay. Eny e, na any ankoatrany azy. Toa tsy andro keringa kiny atongavan'ilay bandy kely na ilay siba kely menaka ny atsika e. Eny, na mbola tsy mitsakako kibonao akory azy e. Tiako ane ianao e. Tiako akana taranaka ihany koa. Tsy maintsy vadiko mandrakizay ianao e. Aza mampineo moa chéri ka. Raha izao zany matampoka sy tsy amposina dia ahoana ny ataonao? Tsisy tompony ampisony etsika. Aza miteniteny foana malala. Tsisy anie zany. Miara velo tsika dia miara maty koa. Ankinina amin'ilay mpandahatra izany fetra. Eny e. Aleo amin'izay ndeasa ka. Efa vita homana zaty. Andao e. Tonga dia avoay miala amin'ny garage ny fiara fa tratraka ao ivelany ao ianao. Lasa ary aho e. Eny ary e. Tena makaleo mitsy ty fitohanan'ny faratondro amin'ny vohatra ty mba marina ka. Aiza ve na dia efa mifito aza mbola filarana tsy misy ohatr' izany ihany. Atao ahoana chéri? Izao zava-misy tezaka iny. Afy anao ohatry ny afavy izany vao mivoaka ny toeram-piasany ireny e. Matetika atao mitazitazin-doha. Misy manefitefika marary be lesy eto amin'ny androko eto a. Tsy haiko hoe nahoana. Fa ahoana tokoa ary. Sa niasa be ndry teo? Tsy dia nisy asa be natao izany teo. Marary fotsiny. Efa rehetra mahazo anahy mihitsy fa tia manaraka teo ohatry ny narary loatra ka. Efa ho tonga retsika izao a. Minana fanafody dia miala ny sasatra. Ka mbola andro sakafo harivana izahay. Ao fa ho ataoko e. Matorindry efa tonga ny antrantsika. Eny ary, tsy maninona. Tonga tsika. Ary ohatran'ny fanina ikendry izany e. Eo aloha tazomiko mihitsy mivoaka amin'ny fiara fa ohatran'ny hafahafa mihitsy andrina mifamindra azy. Jereo anefa atao mitsirepirepy e. Marary fetra. Mangororo hatriny lohaloko. Ndao fa tatango foana ary ianao e. Eo mamindra moramora. Eny ary tia mahazo avadiko ty Andriamanitra. Elo maty ambony fandrina eo fa zahay karakara sakafontsika riva. Chéri, marary be lohako. Mbola marary be foana anie. Andraso fa tsinjindrio kely ary hoe. Zahay. Ao? Ie. Finy mafy be kosa fa zany tena ilaiko izao. Eo ary. Zay. Rotsy a? Oui, malalako. Tiako ianao. Za koa tia anao. Eo amin'izay ary fa sahoana an-dakozia. Sa tena namboatra ny fanafody ho aninao. Sa tsy tsona dokotera mihitsy. Aza miantso dokotera izany ka. Efa alana ny andro e. Ngamba raha mahita torimaso eto dia sitrana. Matory amin'izay ary mivadiko a. Satria. Inona re nahazo tamiko an'ity vadiko ity e. Tsy mba nisy nampiasa loha azy loatra ary tany ampiasana tany e. Leo any an-dakozia aloha ka. Andriatra fa aloha dia nasa vilany.
dia ampagodraka an'ity ravina fanafody fisotro ny rotsy ity. Tia manko matetika fanao vao marary an-doha ohatr'izao izy. Tany amin'ireny tany nazahoany azy ity. Tsy haiko hoe inona ny anarana fiantso azy fa tena mety aminy aloha e. Masaky tia sakafo mbola tsy taitra foana ilay vatoko. Na fanafodiny azy tia fanangatsiaka koa. Zany efa tsy tia naitra azy. Aleo aloha jerena ihany na zany azy. Io mbola matory be foana izy marina. Ary ohatran'ny afafana izy zany andraso hoe Chérie Chérie dia mangatsiaka be ny tanany. Sanatria dia lasa tsapako mihitsy mifony. Andriamanitra toa tsy mitebitsony anie zany fony zany sanatria ve dia maty ny vatoko Rotsy Rotsy loatsanao sady ve za Rotsy aza mbola ilosa na fo herinandro ane navitanina raha tsika tsy maty zany ianao re Rotsy malalako azy ilosanao re vatinao tsy foko re anao mbola milanao tsy avelako ately fasana zany ianao Rotsy tsy avelako sary vovoka ihany koa. Vatiko ianao ka hiary hipetraka foana tsika. Tsy ho alefika ianao tsy ampahafantariko an'izany zahafatesanao. Tsy amaratelytsika roa rery zany Rotsy malalako ho any amin'ny profesera koa toaka fitaovana dia hanindrona anao. Tsy avelako rava zany ny vatanao mandritra ny fotoana lava. Vetivety aloha Chérie Nandalo tena ampiasana ny Rotsy any zary nefa tsy natratra azy Zany veky fa aiza hono izy lazan'ilay mpiara-miasa aminy fa efa herinandro ane izy zany tsy tonga niasa intsony tsy tratra antsoko any izy fa lasay za Rotsy fa nga tsy hitanao fetra tsy hitako izy neny ary lasa nandeha nanao vola tantely zany izy roa raha zany tsy mba hiteny kosa ve izy reny raha andeha enona mpampiasa aza ve dia tsy ho lazana izy reny mahalaly na nyteny ihany izy fa tsy fantatra fa saika anao inona tany ampiasandry Rotsy anefa ndry tsy zany nefa nanofy ratsy be nge za tamin'ny alina dia tsy nahatra fa tia hita ilay zo nofy ratsy be ahoana koa hoe nandeha tamina toerana angazana be izany hono za sy Rotsy dia lozany nefa fa be bibidia be io toerana io ka nenjehan'izay zany ve dia nanahoana azo ny Rotsy nentiny ny avavana andositra nilavony tamiko izy ny antsoantsony anarako ozy izy hoe mirana avinjeo fa zaho nefa tsy sanamonjy azy mihitsy nofy ratsy tokoa izy zany andrasantsika tapitra aloha ty herinandro ty raha mbola tsy tonga foana tsy mivady dia alehantsika any an-tranony any mihitsy ka eniny sady tsy mitombona mihitsy nge ny saiko Chérie tonga aisindry mipimbana mofo mamoanao ane za findry mbola matory ao am-pandriny tsara ane zany vatiko zany nitso pizo aloha ndre koa zany tsy mamoaly ahy mihitsy Rotsy ndry miavona tiako foana ny vatiko moa apetraka eto itony mofo mamindry fa zaho any amin'ny dozy aloha dia avy eo matory eo anilanao kony moa lasa fa na zany tsy tiako avy aty avelany trano sao dia misy mahita eo ndry sao misy mangalatra ihany koa ny vady malalako tiako inona ary tia mahazo aty fa nalay raha toa tsy tompony tenako izany mihitsy mety ny zavatra fotsiny tena tsy fantatra akory na izay ataoko
izay rehefa hafa mihitsy maniraka indrindra rehefa ato amin'ity tramonenako ity nanao ny kinandro navatesany rotsy iny izany rehefa alininy any iarahako matory amin'ny rotsy vao matsapa fa mihetsika le izy misy tanana mamihana tena mbola mahita fahasambarana tsy azoko saina sy eritreretana eo anilany lasa vao maika-podika aminy lasa miamanja foana ny fijeriko azy raha nanontany ny tany ampiasana dia nivaliako fotsiny fa lasa nampita tapoka niaraka tamin'ny dadany ny rotsy orinasa iray ihany mantsy ny tsany aroa nanaovako taratasy sandoka fametrahany mpialanako rotsy ka nangina rasefo tiako ny vadoka tsy afotolevony tany na telo amin'ny fasana tsy ambarateriko hery zao tary izao tsy ataoko mahalala izany niza niza vadika iny ka izany maso madidy aminy. Toa tonga alobe ndry izany androany ngatsy ny anatra nisy mpampianatra tsy tonga nefa izay taran'izay tena tsy haiko anao koa angamba zara izao no mitoka ka afaka manao koa ny endrira mazoto fa ono mbola tsy nahitany rotsy mivady ihany ve ndry efa ho tapa-bolana anie izay tena mbola tsy nahenao neny ariva foana koa za vao mirava isak'izay saika andalo any amin'ny sabotsy izao mieritreritra ho anatrano mihitsy amangazy tokony hividy finday ange tsika lasa sahirana be raha ifandray aminy efa nanana koa za fa nalaky simba eny dia mividy hafandray aleo fa tena mirotsy ary rehefa miona aminy dia hividianany hafa fa aza forsena izy fa mbola sahirana tamin'ny raharahana izy mivady mantsy za koa ve dia hanery azy amin'izany fa neny koa ndry be tongotongo ihany manko sady be fiangodiny ery indrindra rehefa amin'ny zokindry iny ka zoko inko za ngamba manana koatra anazy fa efa manambady izy retsy manana ny tokantranony andeha atsakarana aloha izany eny ka variana aminao eto fotsiny andiany fa aza ela be any mbola betsaka ngenitra raha miandriandry ato an-trano endre izay dia tonga aty amin'ny fetra tsy dia nisy fitohanany fifamoivoizana koa na dia hoe ny mba bulletin telo koa vao tonga aty ampita tapika aty asa izay raha mbola ato izy mbola misy izany vavahady izany midikadana avy ao anatiny sanatria mbola tsy ato ve izy roa andrasy mpitserika ny ity bokotry tiana izany aza aloha miandrikely eto aloha efa iny kosa fetra mivoaka iny ka mbola vao avy natory mihitsy angamba izy izany sa ay fe mihirana manao ndry manao ao fetra fa ahoana tonga tapitapika ndry izany amanganareo fa tsy dia hoe misy inona akory ay ve mety hirary mandrosoa kia maningina be eto amin'izareo izany tsy haiko fa toa manay zavatra hafahafa za izany isak'izay za mamangy aty dia mandre radio maneno na hirahira mandeha ao an-trano foana na mbola tia tokotany aza izao toa mangina tanteraka mipetrapetra mihirana inona ny vao maresaka any aminareo tsisy vaovao fa izao sahirana ny fanomanana fanadinana fa hono afetra ahoana-ky mila maily tsara soka hipotra atao ny marina fa izy rotsy to tsy mahita azy mihitsy inona reny dia amalina ny kelakely ity oka fa mahita lasa nanao misioany degoany rotsy ry mirana voirako nga lehibe anay ihany mamita asa maika be koa izy ka tsy afaka nampilaza tany aminareo izany ve fa efa friny izany nandehanana raha tsy mahadiso herinandro mahery teo izay za nandalo-tana ampiasana anareo dia nilaza ilay mpiara-miasa aminy fa tsy fantany koa ny izay naliany rotsy ka tsy nambara olona firany izany ry mirana tsara-pady mantsy ilay asa dia mety oviny rotsy ny tonga tena mbola tsy fantatra ao fa vao tonga izy dia alefako mandalana aminareo
Eny ary moa sao mba afaka mahazo antso azy afetra? Te antso azy na vetivety ary? Ka tsy natondra telefonina anie izy adinina aty. Dia ahoana izany? Tsy misy afaka azona azy mihitsy ve? Tena tsy misy aloha. Fa zao ry Mirana, dandremo aloha mandalo eny amin'ny orinasa isana eny. Fa ahoana? Misy mpiasa manodikodim-bola tany. Nisy fitaovana very ihany koa ka tsy tiako ianao sao voaroaka amin'izany. Eny ary fa tsy andalo any aho Fa za tena mahatsiaro izay zoky izay vetra. Ho avy tsy ho ela re izy hiaraka hiriry amintsika rehetra. Manana finoana sy fanantenana. Miandry azy aka. Inona moa no azo atao eo na dia malahelo azy fatratra azy? Tia izy nanadio finday koa ny raha be. Andehoana ny WC vetivety aloha za fetra fa ohatry ny poitra tampoka. Aiza ny WC anareo? Zay voalosa. Tsy maintsy mandalo nylohan'ilay chambre anay sy rotsy. Andao fa tery koa ndry. Atoroy fotsiny ndray dia hitako a. Midina ny tohatry ny dia manaraka lala tsara mianatsimy dia ao loloha ao. So ihany efa nitokatana tsara ny chambre anay mivady. Fa nasany aloha arahaka boaty afara ihany Mirana so. Fa maninona rotsy no tsy mba niteny taminay akory dia lasa. Tsy mba fanao mihitsy izao Na inona mahamaika azy. Tsy mba adino izany izay sy ny eny. Izany eo ihany fa tia fedra tao manafy ny zavatra amin'ity no tena tsy azo. Inona re no ambadika izany? Matetika izy no toa taitaitra izany. Variana ihany koa. Manaraka ity lalantsara ity moa izany ilay lalana mankany amin'ny WC. Hoay. Fa maninona koa ary midikatana be toy izao ity efitra iray ity? Sa misy entana saripady koa? Misokatra foana mantsy io taloha. Za makaty ireny. Zao nefa toa tsara hity be. Sady misy fofona vavabesany mivoaka avy ao anatin'izany ka ohatry ny fompanafody mahery vaika izany. Fangaro ranomanitra mahery fofona ihany koa nefa. Tena mba havavaka. Inona re no ao aleo aloha andehoana WC dia antaniako amin'ny fetra ihany rehefa avy eo ka. Nanaraka aty ambany aty indrainga mafetra. Tao mandrefa mindran'olona mantsako. Tsy mazavazava mihitsy ny lehilahy iny ka. Fa inona ary ny afeniny ato Aoka fa fantatro. Eka mety izy izany nangalatra izany entana tao ampiasana izany dia afeniny ato an-trano ato. Nefa nahoana ary no mamofona zavatra vavabe io efitra ny idio. Sa mety ho karazana zavatra misy fofony izany? Tena manimba orina mihitsy verangako. Aleo aloha mody tsy mahalala zavatra Ny amin'ny fantatro izao hatreto dia misy zavatra vavy ty tranonenany ity. Toa mbola tsy miverina ihany ary kelakely iny. Inona ary mahavariana azy ihany? Aleo ndrasaka ety aloha izay voana. Iza ny malala izay ataony aty? So ka mba efa mandala zavatra ary izy. Njany kosa izy fa mivoaka ka. Dia akatrangana amin'izay aloha dia mody tsy taitra ohatran'ireny hoe olona tsy hetsika ireny. Angatadalana amin'izay afetra. Mbola raharaha be koa mantsy ny fitohanan'ny fifamoivoizana indrindra amin'izao atoandro izao. Andeha sady ve ndry ndao ary. Dia veloma. Mandehana any koa fa tsy. Veloma mandram-piona. Ndao fa teorikena vavahady ndry Ndao ary Raha mahafantatry Mirana mantsy ny tena marina. Sokony sy tedavina anie ka ato an-trano ihany Nisy anefa fa tsy velona intsony izy efa maty. Na izany anefa dia vadiko foana iny. Tiako inona izay sy fofinaina intsony azy. Jereo fa variana be fetra. Misy zavatra mahalasa saina azy. Anka saika nidona tamin'ny solom-baravarana vao taitra. Saika nidona raha nisy kely. Zay Mirana, velomany amin'ny mamanareo any Veloma fetra. Tonga dia nidina avy hatrany ny vavahady vao lasa. Nanambady ilay avy rotsy Toa tsy izao mihitsy anefa nalalako ny fetra taloha fa olo marina sy azo vanto.
Zao izy toa lasa mpangalatra angamba. Hinga ne mba diso any ny eritreritro. Tsy ho jiolazany fetra vadinjoko ka. Nefa dia inona no nafenina amin'ny efitrano iray migadana be io e? Aleo aloha kabisy fa sao alina amin'ny lalana eo. Somary atahorana koa iny lala tsara mitsipokana aminay iny. Tonga tao trano ihany ny farany masina. Azy ny telo sasany be zao tena ndalana fotsiny. Tonga ndry. Tonga enjana be izay fodiko izay tamin'ny zanakany aloha tsy naninona loatra fa nody ny tena enjana na miteny mona. Fa naninona retsy? Tamin'ny telo oratolakandro nge izany ny alatandro neny. Zao zenao tsy efa mifiry, tsy efa minenina sasany. Tena naritra teny ambony bus tokoa ndry raha izany. Ary ny dianao mba nanahoana aloha nahatratra ny rojo mivady ihany ve? Fetra ihany nory neny. Fa lasaiza hono rotsy? Tsy ao izy. Fa nakaiza hono? Andrasa aloha isaka kely vetivety dia miresaka tsara sika very neny. Ndry ity koa dia mampitaintaina ka ndanaingana. Tsy ela re nandalo lala tamin'ny vovoka be koa ilay fiara dia mena ny vovoka. Aingana fa nisy inona koa tany. Toa mampitaintaina koa miran'izany ka. Tena marina ve reto izany? Izany ny tandrony eny lazany fa mamita asany Diego hono rotsy nefa atao tsy mampino. Raha lasa ny izy dia tsy mba nampandriantsika koa. Tena ohatrany tsy mino ny saiko ka. Dia nilazany indray moa fa hoe nanadiny finday? Na dia nanadiny finday aza ve dia tsy antso amin'ny taksi foana? Tsy anankory hono na raha oviana ny tonga rotsy. Misy zavatra hafa mihitsy ka. Ny tena tsy azoko dia ilay efitrano anankiray nandrenesako fofona ratsy be. Toa fofona fanafodana amin'ny hopitaly ireny. Fangaro fofona ranomanitra ratsy be. Animba orina mihitsy. Midigadana avy aty ivelany. Rehefa nandinika aho dia fetra ihany ve nangalatra ny entana vetsana ampiasana ka manafina izany ao an-tranony. Ny zanako ny tena mampanahy asa hitako misy mahazo azy ihany. Sady arak'ilay nofo ratsy no lazaindry tamiko iny. Raha izay entana very ihany aloha matoky ihany rotsy tsy hangalatra mihitsy raha izy. Ka izany ary ny any nampitototo Za man tsy mba mpanofo ratsy ohatran'ireny izany. Fa engany mba tsy hisy azony zoko. Mivavaka ho azy sika. Miandry ny herinandro manaraka aloha itsika. Fa raha mbola tsy mandre vaovao dia tsy maintsy mampandre ny polisy. Iza mahita fa sao dia hifetra ihany no... Vadiny kosa veriny dia sanatria vita zavatra tsy aminy. Na ny mariaziny zareo mbola natao voaingana ary. Tsy haiko mihitsy. Korotana sahady koa ny saiko. Ilay mpampiasa ny zareo ny tokony hovonjintsika any aloha anontaniana izay tena marina. Fa tsy ndry ihany ve teo no nilaza fa raha rano fetra mafy tsy handalo antsony. Ka raha te hahita marina mila manontany azy ihany sika ary neny. Izay lazany fetra koa dia arana. Tsy haiko mandalova ny ampiasana andry zareo aloha ndry amin'ny latsinainy. Kendry eo amin'ilay ora tsy maha ho amin'ny fetra iny fotsiny. Anafiny endrika fotsiny raha makany amin'ny birao ingaratrema fa atao iny mantsy ny lehiben'ny zareo amin'ny orinasa io. Fa tsy andeferako aloha izay zanako izay raha sanatria misy mahazo azy ihany. Inona izany olona nandefa azy ihany Diego izany aza. Raha tena lasany tokoa ka misy mahazo azy ihany. Tapa-bolana ve retsy dia tsy andrenesam-baovao mihitsy. Dia hamonjy ilay vato malalako amin'izay efa misy alina ihany izao. Aiza moana sika ho nalahidy teo iny? Tiany ka. Andasokafana amin'izay. Idina avy ato anatin'ny tsara amin'izay aloha. Chérie tonga.
ndre manjanesa nyvadiko izany na dia miavina amiko azy tsy mamaly akory. Tiako foana ianao Rotsy ndrasy fadodao eto anilinao bizo aloha mahamenesa bizo anao izany io fambariko tsara amin'izay ny botifoty erakovatsika fa ohatrany tena mangatsiaka be ngendry izany zay dia afifiniko amin'izay njandraiko mamihana tsara izany koa izy fa dia mangatsiaka be no mikasikazy inona kory nanaitra anahy teo toa ohatrany hoe nisy nanindra trano teto tratrako teto andrasy hoe velomina ny jiro toa tsy mety mirehitra mariny ty tapaka ve ny jiro aizako moa rampo teo iny tietoka aleo rehatra amin'izay Andriamanitra toa irotsy ty mitsangana eto ampovoan-trano ety miakanjo fotsy lava be sady tsy manisaka tany akory vinitra dia vinitra iry izy mijery fa ngatsy ny raha natory tamiko teto izy teo ka anivadiko fa ngainao tezitra amiko manao fijery masika be toy izao Rotsy tsy miteny izy fa manatsotra ny tanana anantona Zao fetra fa manina ianao manao fijery masika be amiko toy izao tianao moa zavefetra ie ary izany mbola etazomako anao foana tsy afoizako anao levon'ny tany za koa tianao nefa tsy afaka miara-miaina ny maty ny velona ka noho izany dia tsy maintsy tonga akanao ano toy izany nany ankoatra ny fiaratsy teo vononao viasa anatry tsy Rotsy azakendana marary tsy maintsy re raha avako izany ka tsy afaka velona tsony ianao no afaka maty noho izany ianao no mila maty toa mba hanomezana ny voatsika tsy vita mazava kenda mifona Rotsy aza-mizaly anao ohatr'izao fizao tsy mizaly aminao mila anao koa ny ao fonao mbola tsy teo faty zany tsy maintsy anefa natinao na azo tianao ohatray fa inona ataoko eto ampovoan-trano eto toa lasa lavitra be mifandrinana natoriana kay toa marary be anie izany tratrako sy ny tendako izany fa ahoana ary andrasy hoe ohaka izay voatsaroako nisy namoana ao alina tsy iza fa Rotsy vadiko ihany nanao an'izany fa lasaisa izy ay mbola eo ambo fandriana eo no very ny alina ireny sa inona olona efa maty ka andeha hamono andray sa matotoana nanakenda iny inona re tiana azo aty mila tsy afa mitsangana tsony marina marary daholo ny vadako ray amanontolo inona re no ataoko nandorany tsy lany aty vatombadiko nytereziko tato ihany no ny fofiny haiko olainy koa ny afa mijaly loatra izay nakoatra ny tsisy azafady mbola tsaka ataoko ahoana moa nyfandao an'ity tany ity izany mahita sao dia mamantana any amin'ny afo be zay vao tena loza ekeko hoe dia mivadiko fa tsy afaka ny fady kosa aloha mbola teo velona ohatra naneninako izany indray ary ty zavatra nataoko ity izany malala fa Rotsy no avita amono ny tena magaga dia za tsy tonga saina mihitsy rehefa miara-miosina amin'ireny toa re mbola manana fofony anareo mihitsy verangano nandraisako azoko nitondrako sakafo sy ny sisa mbola miresaka amin'ny ihany ohatran'ireny mbola mamaly azany foana izy nefa ohatrany miresaka amin'ny rindrina ireny olona maty ve amaly
Ny alina dia atsapako hoe misy tanana misafisafy sy mamihana. Tao mampavarahontsana ihany izy zany. Zany eo ao tonga saina. Tsisy azoko atao tsony. Ndresy. Nefa raha ambara olona zao trano zao dia mety ampigadra. Tsisy ino an'izay ambarako mihitsy ny olona tantarahako ny nanjoa amin'ny vadiko. Ilazy zareo fa zany namono ny vadiko. Hitoboka any amponja avy eo. Ny mety dia manamafy nefa vita. Ho aveniko any amin'ny trano tsisy mahita mihitsy rotsy. Raha ato mantsy mbola posibla izay hita. Indrindra any amin'ny andalova-mirana matetika aty ireny. Dia iza nefa nisiko fatim-badiko. Aleo rangaha afindra toerana mihitsy. Afindrako any amin'ny efitra varatra any amin'ny ambany indrindra. Ao koa misy faty anankiroa entany maro be dia afaka afangaroko ao. Iza natsikaritra fa misy razana mipetraka ao afa-tsy izaho ihany. Lasa dia dinana tsara. Rotsy. Efa nanahoana izy ao. Ay mbola misy ero foana ilay fanafodina tsindrona tamin'ny rotsy memy professeur Rakoto iny. Rakoto dia manampaizana be amin'ny resaka taovan'olona io. Tena hainy ka. Aisaka faty efa tapabolana mbola tsy niova foana. Mbola tsy ravanofo. Saingy efa mitady izy fofona ratsy ihany ka namendrahako ny ramanitra mahery tatantrano dia matin'izay fofona ratsy. Aleo ataoko raha alina indray famindrona ny rotsy fa raha zao mety misy ahita ny batako azo mivoaka amin'ny varavarana. Efa be dia be mantsy ny olona mivezivezy any an-dalambe any. Aleo raha alina mihitsy. Fa tsy maintsy mitady mpanotra aloha any ataondro. Tsy zakako za marary azany. Inona no ataony eny? Fanohitra tanteraka ny eny nambara ingaratra masy fetra. Tsy vanina mihitsy fetrafetra iny marina. Fa nataony aiza re rotsy. Nahoana mandainga izy. Ngatsy gaga mihitsy ary ny lasa lehibe an'ny zareo fa nametra-pialany rotsy. Fetra nefa dia niteny tamiko fa lasa ny diego izy. Tena misy zavatra tsy mazavazava oriny eny. Tsy andry latsony ndeha ho any amin'ny polisy plaza aminy amin'izao raharaha zao. Sao dia efa misy mahazo ny zanako izay vao hikorapaka eo. Maninona raha miala ny enina aloha isika manady ady tsara ny fetra. Dia rehefa tsy mety milaza ny marina izy izay vao mampandre ny polisy. Dia ndrazana roviana nefa izany. Tratrarintsika anaty tranony vao maraina napitso izy rineny. Fa mety ve izany loha Aleo izany dia atao efa manana numero an'ilay polisy namako izay koa raha ohatra. Ka ndriaza tsy manana finday koriko. Mindrana finday Dia aleo ary izany raha pitso Tsy vanina aloha fetra raha tena navita manafina an'izay misy any rotsy. Nahoana no mandainga amintsika ary izy. Mameriveriny satsika fotsiny. Sarotra be amin'ny rotsy ny ametra-pialana tampotampoka zany amin'ny tsy antony. Sa inona loatra nga? Mandany izany ny saiko roneny. Hoy teo marina rehefa mahita ny rotsy tsika. Tsy maintsy hipotra ny tena marina. Ie, izay mihitsy. Efa fotoana tokony amindrako androtsy any ambany amin'izay ngambizao. Manondro amin'ny 12 ralala mantsy amin'ny famantaranandro. Enoko fa tsisy olona mety ahina soa hita tsony mantsy any ivelany any amin'izao oro izao. Ndeha hidina amin'izay. Andraso sokafana amin'izay ny varavarana miditra atao amin'ny ato. Nataoko aiza ary ny lakile? Toa tsy atao posiko ato. Adino any ambony ve? Aleo hiverenako amin'ny vetivety. Adray. Fa misy mamana izy amin'ny varavarana miditra ao izany Iza koa no namoa azy teo? Tsy azoko. Fa ngamo tsy nidy katana izy Petro. Efa izy safada mitady fanana izy gantsony. To feo anotsy zany. Maninona no mikakakaka so mebe anefa Nito aho sa tsy batainao any ambanisoa. Andraso hivokany aminao mihitsy aho Andriamanitra Tao tena rotsy tokoa ty mivoaka vao any efitra nasiko azy ty. Nitsingevana tsy manitsy tany.
Vinitra dia vinitra ery. Ina no mampatahotra zatafako? Mivadinao ihany ngety e. Rotsy re Aza manatona ianao. Olona efa maty ry nahalalako anao. maty zany re ako. Maty be dia mbola iresanao matory sy orokoroanao e. Efa maty ianao ka miala amiko e. Roasinao azy zany. Tsy hoe hiaraka miaina amiko mandraikizay indray nga ianao. Nahoana no mivady-kiasa azy? Rehefa izany dia alaiko ianao zany. Dia entiko anaraka. Boady efa vita ny eny antsika rofetra e. Izay nisy misy anao. Tsy anaraka anao mbola teo velona ny aty tany any no nilaiko anao fa tsy nanakôtra akory. Ay fantatrao zany. Ka nahoana no tehirizinao sy afeninao ato fantatro tsara fa tsy afaka miaraka ny marika ny velona. Nahoana no mbola nataonao ihany? Tia teny ianao fetra. Valio ilozanao mifandrafandramiko fotsiny. Mifona rotsy tiako loatra nge nao e. Foko sary vovoka telo amin'ny fasana. Tsisy fifonana intsony. Entiko anaraka ianao. Tsy maintsy. Kay marary aza velesinao drany rotsy mavadinao fa velona ihany ange za e. Nahoana nampijalenao mafy toy izao? Kay rotsy maty Amin'ny 5 sasany maraina izao, mbola tsara hity be ny vavahadiny rofetra. Mbola matory ngamba izy. Dia inona ny atao retsy ohatran'ny mbola matory any izy zany. Tsy maintsy ho taitra eo izy rineny andrasantsika eto foana izay foazany sady miandry fa gasy. Ndry ity koa dia mbola manany ihany foana. Aiza kosa efa ho taitra ngamba izy izay andraso fa tsindriako foana ity bokitra ity. Iny fa mamovo aravarana izy rineny aleo ianao miafiny eto fa zaho miditra any. Fa nahoana ka? Mihainohaino eto nieny dia raha sanatria misy sahotaka dia atsoinao hainga n'ity numero ity. Fa sahotaka ahoana moa ry kelakely ity Izy amin'ny mahita ny teti-dratsy ato amin'ny fetra ato dana amin'izay moa nieny efa iny taminy izy. Eny ariko. Domirana fa misina tonga vao maraina be ndry. Misy atondriako re ary nahoana ty ianao maradratra be ohatr'izao? Tao ohatra ny olona avy niady reny. Za koa dia ny fakapoka natao matotoan'ny rotsy io. Ninjera tamin'ny moto reny nahatonga an'io Fa ngamo ianao mandeha moto ka? Natao aiza ny fiara? Moto an'le namako izay re. Nanao double zay rola. Midira aloha lera hiditra sa vita eto? Hiditra tokoa moko. Midira mila maila laha fa tao afafy izany miran'izany. Aza hitako ka fata-javatra. Tonga dia ilay efitranona iko iny aloha mody andalovako vao tafiditra ato Fetra, olombelo tsy akoha azafady fa mantana WC vetivety aloha. Ahoana ary mpasin'ity sipity izany? Izay vao tratra ny nafenina rehetra. Tonga dia lasa koa izy. Aleo raha anany. Ito ilay efitrano iny. Ohatra, za mifofona ratsy. Tena ohatra ny fofopaty indray ilay izy ka. Tena mila tsy ho zaka marina. Andraso aloha eretana na izany azy. Sokasoka fotsiny ny varavarana. Hojerena izay ato anaty. Entana inona reny no ato dia maimbo be toy izao
aleo arehetra hoe ny jiro. Ary oatra misy olona matory eo ambony fandriana io. Iza ary io? Tena tsy sakako izany fofona izany ka miaritra koa io olona io ka marina moa. Ary oatra ny endrika tsy vaovao amin'ny masoko izy izany. Fa toa irotsy. Tena irotsy ity marina. Fa toa maty. Tsisy ana-tsony. Andriamanitra ao, fa ahoana izao e? Mirana, fa inona nataondry ato? Aina fenonao ato rotsy. Nofononao ny zoko e. Tsy vaniny ianao fetra. Vadinao ihany ve nataonao an'izao? Tsy namono an'izany aho e. Izy aza ny saika namono aho. Saika namono anao ahoana e? Raha ny fijeriko azy izao dia olona efa maty efa ela io fa nafenonao tato noho ny tsirona nataonao. Tsisy namono an'izany toa ry karakely ity a. Fitiavako azy nahatonga anao an'izao. Nentin'ny fitiavako azy loatra. Fenao ve mivadika daly e? Vadinao tianao ko vononao. Tsy maintsy anaponja amin'ny mendrika anao. Toriana ianao fa namono ny zoko. Zao ihany aho dia hiantsy polisy. Gatra ve a? Tsy a? Aleo fitanany amiko ny amin'ity zandriny ity dia miaraka fenona amin'ilay saika nametrahako androtsy ny vata mangatsiaka misy rovavy. Tsy lalany ihany lalany e. Rehefa vita izany dia mitsoaka miala eto. Azabahana anao ny lalako rangaty a. Avelao ivoaka. Sa tadiavinao vonoina koa dia afenonao ohatr'izao. Tsisy miala eo a. Tsy avelako iantsy polisy izany ianao. Tena efa daly ianao. Tsy maintsy mandeha eo na tianao na tsy tianao. Miala tsiny rehefa voaterana hapitra ny ianao koa satria efa nalala ny tsiambarateloko ianao e. Vetra. Dia ho vitanao ve ny amono aho? Vitako raha matokely ity a. Efa nambarako anao teo fa tsy za zany namono androtsy e. Ka zany ary tatazo ny tontolo e. So ihany fa na iniala dia vatana tena mirindrina ny totondriny. Atao tsy fo. Mahay miala be izy a. Ary zany ary ny daka mandrivorivo e. Tena voany a marina dia nienjera. Kay. Ay mora mienjera. Aleo amin'izay andako teny e. Ohatra nanaova androtsy amaly alina. Ovonao ny dia marina. Toa tsy mitsitsy mihitsy izy izany. Aleo teny ampanarahako androtsy fa tsy za mihitsy ny dia anaraka azy. Genda. Isa namonjy ateny eo e. Rotsy ve? Ny ala ihany izy ny afaka manao an'izany fa tsy amin'izao taona masava be izao e. Oay, toa tsy mirana ankendraiky ity fa rotsy. Tena endriko rotsy ny ato ambaniko. Mifona rotsy a. Mifona fa neveriko fa mirana e. Navelany a. Irotsy hony a. Nefa dia mirana. Aleo ara rotina amin'izao. Alaiko ity bolongana vity dia akapoko amin'ny lohany io. Tsy rotsinao izany aho e. Mirana ihany ity. Izany ary tatazo e. Kay! Efa tsy mahatsiaro tena intsony. Saika maty ara tsy navelany. Efa kely sisa ny haiko teo. Efa nitany koa ny polisy any ivelany izany ka tena tsy vanina ny marina petraka. Oksernienia, samy tsy nanam-poko ngentsika hoe maty rotsy. Zanako, maty be zanako. Tsy mino aho e. Tena tsy mino aho. Zaho angamba ny lahatra ary neny a. Maty rotsy e. Saika amin'ny vonono koa nge za e. So ihany fa tena tsy fany ny fetra. Lehilahy toy izao dia fady andefy mandriny ihany ny finoany. Amin'izay dia mbola feny ihany. Tsisy tandroka maro tary ratsy. Andao hikarakara ny razana antsika neny a. Efa ampelatana manam-pahefana koa izao iny lehilahy tsy faniny iny. Avelao any.
Saintsaina ny ratsy vitany ihany izy. Fa hono marineny, tamin'ny fomba ahoana no nahatongavany polisy? Ka nahino anareo mifamaly dia tonga dia niantso polisy. Ay moa zareo koa tsy lavitra fa teo akaiky be ihany dia reny avy dia tonga reny. Saika fahatoroany eny hitanareo e. Tena efa vonona ny hamono afetra fa tampoka teo izy niantsoantso ny anarany roa tsy tena velany a. Ny velony faharotsy ngamba. Mety zany tokoa ngambe. Narovany rotsy tamin'ny fanovaha-maso ianao. Dia aponja marina ny avarako. Tsy ny an'izay fanazavako mihitsy ny olona rehetra. Nandetika avokoa ny nataony zareo. Na tsy zaho hono namono ny vadiko dia tsy tokony nanafina azy aho. Elaka be vava hono nataoko. Resy aho ankehitriny. Resy aho. Ny sakana minoko amirana koa mbola elaka hafa ny anjehan-dalàna na ihany. Elaka roa be zao ny vitako. Mbola aizy dia dimy taona ny afako ansaziko izany. Mbola voately vodina ratsaka izay vita. Tsy avana, tsy namana, tsy iza mba hamangaty. Raha matofanja mba efa nitsidika andra iandro na naliteta tsara makasika anjanany. Tsy nafenko aza marina rehetra. Mafy e. Zao ny afarako. Noho ny fitiavana ve na tonga izany sa inona e? Tsy haiko ny namaly azy. Veka tantara mampivarahontsana be toy izany na azo anfetra rineny. Eny akia, nambarany tamiko daholo marina makasika androtsy. Toa mampalahelo koa izy. Rotsaka tsy niato mihitsy ny ranomasony teo ampitantarana izany. Mahonja be tokoa. Niaraka natory tamin'ny faty izany izy. Izay efa misy fofona besaka izao alina rehetra izao. Tena mampatahotra. Enona hoe zoko azy rotsy. Fa erin'ny fitiavana angamba na avitany an'izany a. Ka ohatrany hoe tsy tompony tena mihitsy anefetra amin'izany. Ohatrany miala tao anatiny io no ny sainy. Ny zavatra ataony aza ondra indray tsy tsarony. Adalam-pitiavany, mivika kely mihitsy ny sainy ka nampanaonao foana azy. Tantaraina tokoa ka mora. Tsy vitako izany ka. Ilay tsindrona natao androtsy koa tena niasa tamin'ny vata mangatsiaka ka nampaharitra ny nofiny a. Dia mbola nifanoroka foana ry zareo. Ie, lazainy hoe mihetsika ane rotsy rehefa amin'ny alina. Mamina azy. Ay mety manofy izy amin'izany. Na mety matotoa rotsy koa e. Okizay izany resaka izany ry mirana ka. Na zaza atao mitady atahotra. Mamitsangam-bolo mihitsy. Ndrindra fa zaka tahotra ity. Nefetra dia niarana tory foana tambady ny zakalina. Na efetra aza nery sy lahatra fa tsy netiny nataony. Ny olona irana tena tiana tahaka ny inona aza. Rehefa maty dia tokony hafoy. Tsy afa-miaraka tsony mantsy ny tontolo maty sy ny velona. Raha mbola ala ilovana mantsy ireny maty ireny dia mbola mijaly koa izy any akoatra. Fa raha tena tiana izy dia avela andriam-piadanana. Vatombadoko dia pen'ny Alka Defson nandray feo sy nikirakira ny lafiny ara-teknika nomena avitry ny aina nandindra sy nanatotosa Kloina Hernienne.